raha iverenantsika kosa ny zavanisy eo anivon'ny orinasa Jirama dia tsy afaka niditra tao amin'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo ireo mpiasan'ny Jirama nikasa ny anapaka ny herinaratra tao anivon'izany ministera izany tamin'ity androandroany ity na dia efa ora maromaro azy no ny odiody manodidina izany ministera izany ireo mpiasa nikasa anapaka ny herinaratra dia tsy tanteraka izany sy tamin'ity androandroany ity arahantsika ny zary. Raha omaly hariva ny fanapahana ny herinaratra ny ministeran'ny rano tetsy Ambohijatovo dia androany kosa no nikasa anapaka ny herinaratra ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo tetsy Ampandrinombo ny mpiasan'ny Jirama. Naharitra ora maro teo ny fikasana anapaka izany herinaratra izany. Nivezivezy teo amin'ny trano jiro aty ambany moa ny mpanapaka. Tsy tanteraka ny fanapahana satria tsy afaka niditra tao anatin'ny ministera ny mpiasan'ny Jirama. Tia ministeran'ny angovo sy ny akoranafo dia tsy vita ny fanapahana tamin'ity androany arabe ity. Ny antony voalohany indrindra dia toy izao manaraka izao. Tsy navela aloha izahay niditra tao amin'ny toerana misy ny konteran'ny Jirama. Kanefa mazava be ny lalàna ny momba ny fametrahana kontera fa dia hoe na inona ora na inona fotoana dia tokony accessible ho jeren'ny mpiasan'ny Jirama foana ny konteran'ny Jirama izay no engagement raisin'ny mpandrifa rehefa apititra konterana jiro na rano. Arak'izany entsika teo fa tsy nampidirina zahay. Avy eo koa zahay rehefa nidina teo ankilany teo amin'ny toerana ambany izay ministera ihany dia hitanareo tsara fa zavatra roa ny mitranga. Voalohany misy caspoera ao, ny caspoera na hoe prépayé dia vola efa nandoavana voaloha aloha zay vao mandeha. Arak'izany tsy afaka manapaka an'izany komitin'ny mpandrindra ny tolon'ny mpiasa eo anivon'ny Jirama. Faharoa manarakaraka an'izay ihany koa nidina koa ny vavahady rehefa andeha hijery zay kontera mbola misy ao izahay. Arak'izany dia tsy afaka mandeha manao ambolesa amina zavatra toy izany ny mpiasa satria ny tolona dia atao amin'ny ara-dalàna ara-pahamendehana. Tsy ahafahana mbola manantanteraka ihany koa an'izao asa zao dia sakatsakana rehetra ny tsinjitsinja ataon'ireo hémorrhoïde na miaramila na polisy hitanareo mazava tsara. Nahitana mpitandro filaminana maro niandro teny an-toerana izay nanaraka ireo mpiasan'ny Jirama tamin'ireo toerana nifamezivezeny. Manjavozavatra eto ny mahakasika ireo areren'ny Jirama tsy voalohan'ny ministeran'ny angovo izay nampiseho taratasy mahakasika ny mandat de paiement ny cash power. Je vous demande de vouloir délivrer une facture blanche pour payer les arriérés de frais fixes. Ça fait un compteur à crédit. Mandat de paiement ni naranyo. Zero tsara le ato a. Zero io, tanao io. Cash power ty. Io. Cash power. Fatara hoe dikany cash power a. Compteur à prépaiement ni nara zany. Zero tsara. Dia zao a. Vola ty direction technique ty a, ty direction générale ty a. Ampinandaovana nareveanay tamin'ny 2014. Zero tsara zay. Dia rehefa naloha ny arevean'ny Jirama tato aminay zany resaka cash power dia nisy ambony 7 millions d'ariary le 8 millions d'ariary le volanay a. Dia hijereo tsara io resaka tamin'ny tarihan'ny Fatsia Besarety a, resaka tamin'ilay madama Jirama Besarety zany. Hoy hoe nisy ambony 8 millions d'ariary le volanay 2014 volan'ny direction générale. Dia ahoana ao fomba anaovana approvisionnement zay ana cash power dia magnano facture Donc vola le paiement io. Hitanao jereo tsara fa misy ty le ministère de l'énergie s'engage à régler le paiement de tous les titres d'engagement financier au nom de la Jirama pour l'achat de la consommation. Consommation any mbola amin'ity taon'ity zany io mbola tsy lanina io 7 millions d'ariary io koa tapahana azy. Mahakasika ny herinaratra ny ministeran'ny rano no tapahan'ny Jirama omaly hariva dia fantatra fa omaly hariva tokony tamin'ny 10 alina ihany no niverina ny herinaratra teny amin'ny ministeran'ny rano. Ho fitsonjovana ny fakany be antitra ny fisotrondronono dia tsy nanapa-kevitra ny hanapaka ny Jirama amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola aloha hatreto ny mpiasan'ny Jirama.